herinandro ny fahamarinana fandarana manokana iarahanao amin'ny chaîne d'honnêteté toy hivaka ny fahamarinana isanandro ny faharoa hatramin'ny fahafito desambra andiniantsika no ahevitra hoe mitady mpianatra iarahany miasa Jesosy Kristy anasitrana ny tantsika. Andro fahaenina. Fale miaravantsika rehetra eto ampanarahana n'ity serasera atao amin'ny chaîne de l'honnêteté izay ahafahantsika mandalina ny tenin'Andriamanitra sy mahatsapa ny mampianatra Jesosy Kristy antsika zany. Ny tenin'Andriamanitra izay hodiniantsika eto dia ny natao amin'ny Luka toko 4:40 andininy 3:30 izay mivaky toy izao. Ozy izy hoe toy izany koa na iza aminareo tsy mahafony zavatra rehetra nanany dia tsy mety ho mpianatra. Io tenin'Andriamanitra io zany no jerevantsika araky ny contexte izay misy azy. Eo ampanantenin'Andriamanitra io dia ao anatin'ilay ataontsika hoe perikopy izay azo atambatra manomboka amin'ny 5:20 ka hatramin'ny 5:30 zany. Zavatra hita ao anatiny ao dia ny hoe ny famoizana izay tena tiana dia ny famoizana ny fananana izay ananan'ny tena ary ny hoe tsy ho tonga matsatso zay zany. Ka ny fanontaniana petraka zany eto am-piandohana dia ny hoe inona no atao mba ho tena mpianatra Jesosy Kristy hatramin'ny farany. Le voambolana hoe mpianatra zany no tena asitsika tsindrim-peo mba hahatonga antsika ho tena mpianatra hatramin'ny farany dia inona no tokony atao mba ahafahantsika mahazo an'io dia zavatra anankitelo no diniantsika zany. Voalohany indrindra dia ny hoe inona le hoe mpianatra, inona le hoe mpianatra zany, le hoe mpianatra Jesosy Kristy dia ny hoe manara-dia azy. Ny faharoa dia hoe ireo foepetra maha-mpianatra voalaza ao amin'ilay ampahatsoratra masina voalazako teo ny 5:20 ka hatramin'ny 5:30. Tena mahatonga antsika nandray an'io moa dia le ampahan'io zany hoe toy izany koa na iza aminareo tsy mahafoy izay rehetra nanany dia tsy mety ho mpianatra. Dia ny faharoa no jerevantsika zany dia ny hoe ny fepetra maha-mpianatra Jesosy Kristy voalaza aotra zany. Ary ny fahatelo farany dia hoe rehefa miroso ho mpianatra dia mijoroa ho mpianatra hatramin'ny farany. Io zany. Ka ny jerevantsika voalohany azy zao dia mahakasika an'ireo hoe inona ny atao hoe mpianatra zany. Raha ny mpianatra zany dia atao hoe matetes izy amin'ny teny grika, matetes. Ka rehefa Jesosy Kristy zany mampiasa ny voambolana io rehefa hoe miantso mpianatra dia voambolana anankiroa no ampiasainy. Voalohany indrindra dia ataony hoe opizomo amin'ny teny grika. Io opizomo io dia ilazana ny atao hoe toerana misy an'ilay mpianatra zany ao ivo zay ny dikany na hoe ao aoriana. Zany hoe ny mpampianatra eo aloha dia ny mpianatra ato aoriana. Zay zany ny dikany hoe opizomo. Ny atanan'io zao dia ohatra zao ao amin'ny Matio toko 4:7-20 rehefa niantso ny mpianatra voalohany izy dia niteny hoe doete opizomo zany hoe avy ao ivoko. Zay zany ny zavatra nitenenina. Dia ao amin'ny Luka toko 6:30 dia hoe raha misy te hanaraka zany hoe raha misy te ho ao ivoko zay zany nitenenina amin'io. Dia ohatran'izany moa eto amin'ity apahana tenin'Andriamanitra raha nesitsika teo amin'ny Luka toko 4:20 dia ny 7:20 zany hoe raha te handeha ao ivoko dia zao no fepetra tokony arahana. Zany eto zany zao dia hoe milaza ilay toerana ny mpampianatra sy ny mpianatra. Ny mpianatra zany ao aoriana ary ny mpampianatra ao aloha. Ny faharoa rehefa ohatra ka miantso Jesosy Kristy dia miteny hoe mampiasa voambolana hoe akoloteo. Io indray dia hoe manaraka ny dikany zany hoe ny fihetsika zany na ny hoe ny asa izay ataonao dia manaraka avy ato aoriana. Ao amin'ny Luka zao toko 10:20 hoe nandao ny aratony niaraka tamin'izay izy ireo ka nanaraka azy. Mba ho tonga mpianatra zany dia manaraka azy zany hoe ao aoriana ianao ary manaraka an'ilay olona eo aloha. Atreto zany zao zavatra hitantsika dia ny hoe ny mpampianatra eo aloha ary ny mpianatra ato aoriana. Zay zany ny atao hoe mpianatra. Mpampianatra eo aloha, mpianatra ato aoriana. Inona ny dikan'izay? Ny dikan'izay dia zao hoe ny mpampianatra zany no alaina tahaka ary ilay zavatra ataony eo aloha no jerevanao avy ato aoriana dia alainao tahaka. Zay zany ny atao hoe mpampianatra. Ary ny mpianatra zany dia maka tahaka
tahaka ny ataony ny mpampianatra ka rory Jesosy Kristy zany ka miantso ny mpianatra ny zavatra iantsony Jesosy atsika zany rehefa miantso izy de hoe zay ataoko no ataovy zay zany dikany hoe avianaraka na hoe mandehana oivoko zay ataony Jesosy Kristy no atao ka ny mpianatra rehetra zany de zay lalana nosoritany Jesosy Kristy no tsy maintsy ataony lalana zay nosoritany Jesosy Kristy zany no tsy maintsy ataony ny makatahaka azy no asainy Jesosy Kristy ataontsika voalohany indrindra makatahaka azy makatahaka ny ataony zay zany ny mpianatra zany de hoe Jesosy no alainao tahaka eo amin'ny fiainanao manontolo zay nataony rehetra zany ny faharoa de jerevantsika hoe inona ary ny fepetra mahatonga ho mpianatra voalaza atao amin'ny apahany ty ten'Andriamanitra to 20 ka hatramin'ny 30 araka ny hitantsika teo aloha zany de ny hoe ny mpianatra zany de makatahaka ny ataon'ny mpianatra ato anatin'ity 5 ka hatramin'ny 7 ity de miverina intelo ny teny hoe tsy mety ho mpianatro atao amin'ny teny grika hoe hodonatay enay mo matetes le hoe hodonatay enay zany de hoe tsy mety de le hoe mo matetes hoe ho mpianatro zay zany intelo miverina io ao amin'ny 5 ny 7 ary ny 7 de amreo andinireo ny 5 zany de zao hoe ny fireketana amin'ny fianakaviana zany hoe ny fianakaviana ny ray ny ray ireny ny sakana fianakaviana manontolo ray ireny ray tapo ny rehetrarehetra zany zay mety fianakaviana raha reny ny sakana mahatonga anao tsy akatahaka amin'ny fiainan'i Jesosy Kristy mahatonga anao tsy ho tonga mpianatra Jesosy Kristy de tsy mety ho mpianana zany ianao zay zany ny voalohany faharoa raha ohatra ka te akatahaka amin'ny fiainan'i Jesosy mahampianatra anao de tsy maintsy mitondra ny azo fijaliana de manaraka azy amin'izay anao de mpianatra ary ny fahatelo de hoe mahafoy ny zavatra rehetra zany hoe mandao ny zavatra rehetra zay vao tonga mpianana ary io le mahafoy ny zavatra rehetra io le apahana ten'Andriamanitra resantsika eto zany ao amin'ny toko 7 zany hoe raha tena mpianatra tsy ampy no hoe manatona fotsiny an' Jesosy tsy ampy zay zany le izy raha ohatra ka hoe manatona fotsiny an' Jesosy anao de tsy tena mpianatra zany tsy zay ny atao hoe mpianatra fa misy fepetra zay arahana raha te ho tonga mpianatra voalohany indrindra de ny hoe ny fitiavanao an' Jesosy Kristy na ny lanjan'i Jesosy Kristy eo amin'ny fiainanao tsy maintsy mihoatra no hitiavanao ny fianakavianao eny fa hatramin'ny ainao azy zany hoe inona ny dikan'izay lahara-pahamehana eo amin'ny fiainanao zany Jesosy Kristy eo amin'ny zavatra rehetra zay iananao io zavatra io de efa fanao hatramin'izay io Elize mpaminany zao any amin'ny boky voalohan'ny mpanjaka toko 7 ny 120 ohatra de nandao ny zavatra rehetra izy de nanaraka sy nanompo an'i Elize mba hianatra zany ny tenin'Andriamanitra sy ny fiainan'i Elize zany Jesosy Kristy eto de mametraka zavatra sahala am'izao izy hoe tokony ho avela zay rehetra fifamantora-pianakaviana lasa sakana ka tsy hanananao fiombonam-piainana tanteraka amin'ny Jesosy Kristy zany zay zany zavatra tenenina averiko indray mandeha hoe tokony ho avela zay rehetra fifamantora-pianakaviana ka lasa mahatonga anao na hoe lasa sakana ho anao tsy ahafahanao manana fiombonam-piainana tanteraka amin'ny Jesosy Kristy izy io de efa voalazany ao amin'ity toko 4 de ny 20 misy amin'ny teny an'izao hoe rehefa natsonona tany amin'ny fampakaram-bady zany tany amin'le fanasana zany le ora de nisy ny alatsiny hoe voavy napaka-bady ka tsy afaka makany zany hoe le vadiny zany no sakana ho azy ao amin'ny Deutéronome toko 4 de de misy miteny an'izao hoe raha misy lehilahy voavy napaka-bady de tsy manao fanompo-pirenena amin'ny mahamaramila azy izy ary tsy mena andraikitra eo amin'ny resaka ataontsika hoe fanompona ny firenena fa omena heritaona ampifaly ny vadina zay zany hoe raha izay zany le izy ka ohatra hoe ianao zany lasa sakana
iny zavatra iny tsy ahafahanao manatona an' Jesosy Kristy dia aleo iny avely. Izy nanao ny voalohany indrindra. Jesosy Kristy mantsy aveliko andeha mandeha Jesosy Kristy no alaina tahaka. Jesosy zany no alaina tahaka ka zavatra efa nataony no ataonao koa. Jesosy nefa nanao ny voalohany indrindra. Ao amin'ny Luka toko fahavalo andininy fahasivy ambin'ny folo sy faha 120 ary amin'ny toko faha 120 ny andininy faha 17 sy 20 dia misy miteny an'izao ao. Rehefa nanao ny asa fitoriana ny vaovao mahafaly i Jesosy Kristy zany tamin'izany fotoana zany dia tsy nanana fotoana na isakafoanany azy, tsy nanana fotoana izy. Dia rehefa tsy nanana fotoana na isakafoanany azy izy dia tonga ny fianakaviany akazy satria everiny fa verisaina izy. Zany hoe ireo fianakaviany ireo zany mitady ho sakana, tsy ahafahany manatanteraka ny asa nandehan'Andriamanitra azy hitory ny vaovao mahafaly. Dia tonga tokoa izy ao amin'ny Luka toko faha 120 andininy faha 17 sy 20 dia niteny Jesosy hoe ny rahalahiko ny renitry ny anabaviko dia izy rehetra miaino ny tenin'Andriamanitra ka manatanteraka azy. Zany hoe aveliko indray mandeha hoe ny tsy hoe ratsy ny fianakaviany, mifandray amin'ny fianakaviany ianao, tsy maintsy mifandray mitia ny fianakaviany ianao, saingy izao tsy ataonao ambanin-javatra ny mahakasika ny Jesosy Kristy sy ny fiainana mampianatra anao zany. Ny fifandraisam-pianakaviana na dia ataontsika hoe ara-dalàna aza zany dia tsy tokony ho sakana hifandraisana amin'izy tompo. Ny olana maty mety mitranga dia zao hoe ao anatin'ny fianakaviana mihitsy no mandaranao tsy ho tonga mpianatra, ao anatin'ny fianakaviana mihitsy no manakihana anao tsy ho tonga mpianatra satria mafanafo ianao amin'ny fanompoana n'Andriamanitra, amin'ny fanompoana amin'ny tompo zany. Ny tanjona zany dia izao hoe ny ahatonga antsika hifikitra tanteraka amin'ny tenan' Jesosy Kristy sy hanaraka ary handray anjara tanteraka amin'ny fiainana. Zay le tanjona ao anatin'izy fa tsy hoe fandarana tsy hanana fianakaviana na hoe fandarana tsy fankatia amin'ny fianakaviana, fa ny tanjona ao anatin'le izy raha ny voalazan'ny soratra masina io dia hoe ny ahatonga antsika hifikitra amin'ny tenan' Jesosy Kristy sy hanaraka azy ary handray anjara tanteraka amin'ny fiainana. Ny tena mpianatra zany dia izay samy mandray fanapahan-kevitra sarotra ka mitsipaka izay rehetra manakana tsy ahafahana manaradia an' Jesosy Kristy amin'ny maha-mpianatra. Vokatra zay dia misy fepetra anankiroa tsy maintsy raisina zany. Voalohany indrindra dia ny mitondra ny azo fijaliana ary ny faharoa dia ny manaraka an' Jesosy Kristy, zany hoe makatahaka ny fiainana. Ary izy ao amin'ny evanjelin'ny Luka toko fahasivy andininy faha 7 dia niteny an'izao hoe raha misy te hanaraka aoka izy andany tenany ka hitondra ny azo fijaliana ka hanaraka. Ny fepetra voalaza eto zany dia ny hoe mahafoy zay rehetra ataontsika hoe sakana ka tsy hahatonga anao ho tena mpianatra Jesosy Kristy. Dia ny faharoa manaraka izay, ny fahatelo manaraka izay dia ny fepetra fahatelo zay le ten'Andriamanitra zay rehefantsika ity zany dia ny hoe mahafoy ny zavatra rehetra, mahafoy izay ananana rehetra. Misy ohatra an'io ao amin'ny evanjelin'ny Matio toko faha 9 andininy faha 11 ka hatramin'ny faha 12. Zao le izy: nisy mpianatra anankiray mpanan-karena vao hitan'i Jesosy dia tiany. Rehefa avy eo dia nitenen'i Jesosy avy anaraka dia niteneny hoe reto ny fepetra amin'ny ny fanananao rehetra dia omeo ny mahantra, zany hoe varo tsy mifody dia avy anaraka. Dia nalahelo le tovolahy satria mpanan-karem-be izy, zany hoe lasa sakana amin'ny fanarahany dian'i Jesosy Kristy ny arena. Voafatotra ilay arena. Ary io dia voalaza ao amin'ny Luka toko faha 7 andininy faha 20 sy faha 20 hoe samy mialatsiny avokoa satria ny voalohany dia niteny hoe vao avy nividy saha ka tsy maintsy mandeha izaha azy. Dia mialatsiny satria no le arena tsy afaka makany ako satria tsy afaka ho mpianatra satria misy ny arena manakana. Ny faharoa dia ny hoe vao avy nividy omby ka andeha hitsapa azy, zany hoe reo arenao reo zany ny lasa sakana mahatonga anao tsy mpanaradia any Jesosy Kristy, mahatonga anao tsy hakatahaka amin'ny fiainan'i Jesosy, mahatonga anao tsy ho mpianatra. I Paoly dia izy no hita mazava tsara hoe niaina an'io zavatra io zany. Ao amin'ny Filipiana toko fahatelo andininy faha 7 ka hatramin'ny faha 9 dia misy zavatra tsara amin'izao. Ozy izy hoe ireny totombony ho arena nefa ozy izy dia ataoko fahatiantoka raha oharina amin'ny fahalalana ny Jesosy Kristy noho i Jesosy Kristy zany. Eny mbola ataoko fahatiantoka izany rehetra zany raha oharina amin'ny fahambonian'ny fahalalana ny Kristy Jesosy tompoko, fa ny fitiavako azy no namozako ny zavatra rehetra, namozako ny zavatra rehetra ary mba azahoako amin'ny Kristy
dia nataoko ho fako ny zavatra rehetra. Iny aloha hoe fako skobalaos izy amin'ny teny grika, zany hoe zavatra efa nariana ka tsy hiverenana intsony. Inona ny dikan'izany? Nafoy ny daholy, satria tany sainy eo reo ataontsika hoe qualité ozy izy ny vazaha, zany hoe reo zavatra ny tsiriritin'ny olona manam-pahaizana izy, olona nianatra tany amin'ny école tany Tarse zao amin'izay renivohitry Sicile tamin'izany fotoana Sicile tamin'izany fotoana zany a, dia amin'ny toeran'io a ny université zany a, dia mianatra to hoe rétorique, mianatra to hoe dialectique, olona nanam-pahaizana, olona ny tsiriritin'ny olona, ary teo ambany soka ny Gamaliel, olona tena nanana naizy azy zany izy, fa saingy zao zany rehetra heverina ho tsiriritiny zany a, avelako zany ozy izy, satria Jesosy Kristy no faratampony. Zany hoe ny qualité zay heverinao anananao, ny fiheveranao ny famboninao, ny fiheveranao ny tenanao, zava-pony zany raha ohatra ka hoarina amin'ny fifidianana ny Jesosy Kristy ho arahanao ka hahatonganao ho mpianatra anara-dia azy. Reo Paul dia samy teny an'izao hoe tsy za ntsony no velona izy satria Kristy nivelona ataony. Io le nyteneniko hoe ny mpianatra dia makatahaka ny ataony Jesosy Kristy. Ny mpianatra dia manana fiombonan-piainana aminy. Ny mpianatra dia Jesosy Kristy ny azy no fiainana. Zany hoe iny zany ny alainy tahaka. Dia i Paul no teny aloha Galata 4:1 dia 2 no teny an'izao izy hoe tsy za ntsony no velona fa i Kristy no velona ato amiko. Zany hoe manana fiombonan-piainana tanteraka amin'ny Jesosy Kristy. Ary tena nakatahaka azy tamin'ny fiainana manontolo, matoy izy ny teny an'izao ao amin'ny Korintiana 1:1 sy eo amin'ny Filipiana 7:7 hoe aoka ianareo izy akatahaka sahala amin'ny nanafako an'i Kristy. Zany ny tena mpianatra zany, manahaka an'i Kristy ary ny fiainanao rehefa aveo afaka hijoroano vavolombelona amin'ny fiarahamonina aminao. Zany hoe ny olona rehefa mahita taratra anao dia afaka makatahaka amin'ny fiainanao amin'ny fanarahan-dia an'i Kristy. I Paul rerina ny samy tenan'io anaty soratra masina. Zao ny tenena veliko ny amandeha, aoka ianareo akatahaka sahala amin'ny nanafako an'i Kristy. Zany hoe rehefa tena mahafoy zay heverinao ho fanamperana eto an-tany ny olona iray dia afaka ohatra tahafina ahafahana manatona an'i Kristy. Amin'izay izy dia tena mpianatra, sady mpianatra araka ny voalazantsika tanam-piandohana hoe makatahaka ny ataon'i Jesosy Kristy, manaraka ny lalana nosoritany. Farany ary dia zao hoe rehefa miroso ary ho mpianatra tsika, miroso tsy hoe eny atenatenany dia mijanona, fa miroso hatramin'ny farany, tsy manao tsobin-drano raha miangaly. Zay zany namiarana an'i Jesosy hoe aoka zay manatsofina ialoana iaina. Zany hoe fomba fitenin'i Jesosy io anasana antsika anao zavatra mba hitazomana ny asiny mampianatra antsika sy afahantsika zany hoe manaraka azy zany manaraka nandidiny zany. Tsy mora io fepetra io ary amin'ny mampianatra zany tsy mora mihitsy io. Noho izany dia niteny izy hoe mila mandinika aloha ho vitako sa tsy ho vitako, fa tsy hoe rehefa miditra ako zay vao hiverina rehefa aveo. Zany hoe manao tsobi-drano raha miangaly, raha marivo dia hidirana ary raha lalina dia himorana zany. Fa rehefa mandray fanapahan-kevitra ianao ny hoe ho mpianatra Jesosy Kristy, raha izay ny fanapahan-kevitra ao dia tohizo hatramin'ny farany. Fa raha tsy zany ianao dia mitovy amin'ny sira matsatso. Ny asin'ny sira, ny lanjan'ny sira zany dia natao hitehirizana. Zany hoe symbole de permanence ao izy ny vazaha. Zany hoe natao aharitra zany. Ny dikan'izany, ny mpianatra dia natao aharitra amin'ny fanarahan-dia an'i Kristy, amin'ny fanafana an'i Kristy. Ka raha ohatra nefa ka sendra matsatso dia tsisy ilana azy intsony. Inona ny dikan'izany? Mitovy amin'ny tsy misy. Raha izay noho izy dia raha toa ka hoe manao an'le izy ianao zany nefa miverina rehefa aveo dia aleo aza tsy miditra mihitsy. Aleo tsy miditra mihitsy zany. Toy izay hoe miditra nefa mihemitra rehefa aveo. Dikan'izany dia hoe ilaina ny faharetana eo am-panarahan-dia an'i Kristy amin'ny mampianatra. Aiza manao afo milolo, miredareda eo am-piandohana nefa tsy misy intsony rehefa aveo. Lasa mitovy amin'ny tsy misy zany. Raha mpianatra ka lasa matsatso ny mampianatra azy dia aleo aza tsy manaraka ary tsy manaraka azy mihitsy zany. Toy izay manao tapana na hoe mijana eny atenatena. Zay nahatonga azy ny teny hoe tsy asony tany zany ary ariana nalalitrano. Tsara ny fanasina ozy izy, nefa raha ny fanasina ny tonga matsatso tsy mitazona le atao hoe symbole de permanence
tsy maharitra ianao anatin'la fanarahande zany a de atao hoana indray ianao fa inona no zany fa tsisy lananao ntsony a de ariny ianao izy izy de eto zany a de famporisena antsika zany ty a hoe ilaina fandiniana ny fanapahan-kevitra ho tena mpianatra sana am'le olana andinika alohan'ny anao tilikambo a sa ila am'le maramila nandinika alohan'ny ady a de zay zavatra zay zany a no amporisena antsika raha fitiana zany zay a de misy zavatra anankitelo no tiako teneno anatin'le izy voalohany-drindrina mila makatahaka an' Jesosy Kristy a sy ny nataony ny mpianatra faharoa tsy fikitra am'izay heverina ho fanamperany eto an-tany fa mafoy ny zavatra rehetra de manaraka azy ary ny farany a mirosatra amin'ny farany ka tsy manao a tsokodrano a ndramiangaly de mirarisetsika rehetra ary a mankalaza ihany koa ny noely a amin'ny foa toepona mpianatra tsy miala an' Jesosy Kristy misaotra indrindra zay mangala kolokolo no velona boabolana fa 5:7 tapany by jesosy ihany no afaka manafaka ny firenentsika ao anatin'izao lavaka izao tsy mahavita mandany kolikoly amin'ny herin'ny tenantsika sika fa amin'ny alalany rery ihany izy ilay fahamarinana miantso anao izy hiara-iasa aminy manasanao ifampitatana aminay eto anivo ny toy vaka amin'ny fahamarinana midira opikambana tsy dio ny page Facebook chaîne Donate na antsoy ny 034 43 982 26